Taorinan'iny fivoriana zay nataontsika tamin'ny 27 juillet iny ry Avamalala dia niantso solotena vitsivitsy taminareo izahay ka nanangana ny atao hoe comité d'expert zay nandalina namakafaka ireo loha hevitra zay fombafomba mety hitondrana ny dinika ho fanavitam-pirenena. Nanao sarotra anay zany zavatra zany ary tao anatin'ny telo herinandro dia nikatroka tamin'izany izahay. Efatra eo ireo loha hevitra dinina tamin'izany. Ahoana ny hanavaozana tontolo politika eto Madagasikara, ahoana ny hanavaozana tontolo ara-toekarena, tontolo ara-tsosialy ary indrindra ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Be dia be fanontaniana mipetraka taminay hoe mbola atao inona ihany tokoa moa dinika. Na dia tamin'ny 2014 zaza efa samy niaiky ireo mpifaninana tamin'ny président de la république fa lany izy. Nataony passation, nekeny communauté internationale. Nekeny rehetrarehetra nefa ny atao inona indray dinika. Marina zany nisy zany teto. Fa ny tena marina koa na ireo rehetra zay ny fitiarara gaga sy talanjona nanenina fa naninona ty zavatra ry manao marisarera be ohatran'izao. Tsy araka ny eritreretana azy. Nanamarina an'izany ireo olona rehetra monina sy miasa eto amintsika na ny communauté internationale ireo fikambanana maro isan-karazany naneo an'izany hatramin'ny 2014 mandraky ty androany fa tsy mandeha amin'ny loniny ty na le famatsim-bola na panampanantenana tsy tanterakaraka izany. Ile famono gasy nanapa-kevitra fa tsisy hevitra ity ary profon'izany hatramin'izao sahotaka rehefa sahotaka itsy. Natao variboko, natao amin'izay itiavana azy. Ireo rehetrarehetra zay milaza fa nanoana président de la république dia samy rehareha anay zao zay tianay atao dia atao. Zany natonga anay sahiran-kevitra satria hoe isika reto very zareo, isika reto very zalahy. Avita zao fanamby be fanarerana an'ity firenena zao. Ady amin'ny fahalovana no atao, ady amin'ny kolokolo no atao. Fanarenana firenena, reconstruction, refondation no atao. Ho vitatsika samy rery ve zany. Tao anatin'izay dinika natao zay dia niteraka zanak'evitra maro samihafa. Inona ny lalam-panorenana mety amin'ity malagasy ty fa tsy iverena zao crise zao. Inona ny lalam-pifidianana mety amin'ity fa tsy mba ety amin'ity firenena ty. Atao ahoana reo voajanahary. Rehefa lasa conseil spécial na président ve anao dia zay tianao atao. Rehefa lasa vadina président ve anao rapiso dia zay tianareo atao. Zany fanontaniana mipetraka. Raha ny composition na amin'ny lafiny organisationnel na amin'ny ressources humaines fotsiny. Zay indrindra ny natonga anay nametraka ny taratasy ery aoriana ry. Engavilantsika indrindra mba samby ameno mba ahafahanay mijery miantso anareo avy hatrany fa manomboka amin'ny latsinainy tokony opérationnel le comité préparatoire ny dinika proprement dite. Ny fanontaniana tokony mipetraka ary mipetraka ombenombe manoloana toedra raha-pirenena ary andrasany be sy ny maro amintsika. Aiza ho aiza nareo dinika ny fanavotam-pirenena amin'ny raharaha rapitso. Na ny tany any ombenombe ny mpanao gazety ary misy makafana mihitsy ary. Inona moa mahasamy hafa ny AFP sy DFP. Tianay marena voalohany indrindra ho retany renitany peto efa niteneninay ombenombe nyteny amin'ny radio fa makasitraka tanteraka izahay ary miarahaba ny fahasahina asehon'ireo namana mivondrona ao anatin'ny AFP. Mideranareo amin'ny fahasahinareo sy fitiavan-tanindrazana ataonareo. Maro matso mameno feno ny fanjakana hoe fiarovana ny an'olombelona sy ny fanana nony tsy anekena olo. Tsy mbola nisy olona mahazo nangahazo teto raha ilahatra ny hevitra. Raha tena hiarona ny olombelona sy ny fananana tokoa reo mpitondra fanjakana. Aiza ianareo tamin'olona maty ho azy tamin'ny 26 juin tsisy toy. Aiza ianareo tamin'ny vonin'olona tamin'ny Berro. Aiza ianareo amin'ny
valo isan'andro la sécurité. Raha tena mpitondra fanjakana tokony izy mpitondra fanjakana rehefa nanao ny ultime tao mahiny ny AFP tokony nampiantso ry zareo. Inona ry anaka, inona ry zany ny olana fa tokony dinina. Tsisy valiny, tsisy inonino. Zay mangataka dia tsy mahazo. Fa tsy nazo amena autorisation. Miala tsiny tompo. Fa ny vahoaka malagasy dia ohatra ny ray aman-dreny ao anatin'ny zanany any. Rehefa ny ray aman-dreny a minitsy mihaino teny zanany a tsy maintsy mivola foana io zazy io. Ary ohatra ny fotaka io rehefa mpiretina anatin'ny tany mety avitana sary tsara. Fa rehefa mpiretina ao amin'ny fleur koa polisana. Zany ny andraisanay a ny fitiavan-tanindrazana asehon'ireo raha lasana babitsika vonona amin'ny FB. Ka makasitraka anareo zay amin'ny fanehoanareo fitiavan-tanindrazana. Momba an'ilay hoe mitovy ve io sa tsy mitovy, tena marina tsy mitovy ny AFP sy ny DFP. Satria voalohany tsy mbola niarahany vory akory. Fampiantso telefônina matetika eo zay sy zandra lavaniry fa tsy mbola niarahany vory. Tsy mifankafantarao iza sisa daholo moa mpikamba anazy. Fa ny foto-kevitra anavao hanarina firenena dia toviza. Zay zany a dia tiana imbarana eto. Ny fandaminana sy ny fanatanterana zavatra rapitso anefana dia miankina amin'ireo. Ireo no mahafantatra sy fandaminana sy ny zavatra rehetrarehetra atao rapitso. Ary zay tsy misakana zay olona rehetrarehetra tahenjara amin'io. Ohatran'izany zahay reto mety atrahenjara eny zay zonay zany. Tsisy tenenina zany hoe gadrana todora vao mety nanarake rapitso dia hoary zahay, hoary zay rapitso. Mazava ngamba ny amin'iny a tsisy resaka mihitsy hoe zay tsy mpikarakara ny retsika atao rapitso fa ohatra n'olom-pirenena rehetrarehetra nitaky hanavaozana nitaky fiovana dia zonay makely osavana moa zay dia savao ary fa dia hoe zay rapitso ohatra n'olom-pirenena rehetrarehetra zay te hoe tokony asina précision tsara fa misy mpanao gazety manondranondrana miteny hoe mialoko ambadika katolika ty DFP ty. Tsy marina izany. Averina koa eto ny teny nataoko tamin'ny heriny. Mamaly ny antso nataon'ny évêque izahay. Izahay hatramin'ny mois de mars avril ny syndicaliste hatramin'ny 2015. Efa mikolayikolay any tsy fanajana zon'olombelona. Mikolokoly avoleta natao ty fitondrana ty. Ka rehefa ny teniny ray aman-dreny manamarina ny fitakina zay nataonay a dia makasitaka zay ary mamaly ny antso zay nataony zareo. Aminay eto ambanimasoko eto mihitsy moa le fanambaran'ny évêque. Iombona aminay ary niombona ny évêque taminay a misy haizina mandrakotra no avy ny firenena. Potika ny soatoavina malagasy mifanjevo ny ara-pinoana mikorotana fitatana ara-politika sy ara-toekarena mikorosofana ny sosialim-bahoaka. Zany tenenin'ireo any tsy nietsika syndikaly tsy ny syndikaly greffe sy pénitentiaire tenen'izany fa reo ray aman-dreny hitovizana hevitra amin'ny rehetrarehetra zany. Aminay manamarina iny le avatsika rapity afo mafy izy zandrikeliko faniriry fa tonginy izy